ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. dia mbola faly miarahaba antsika reny afaka malalana tokantrano any ity sabotsy fa 7 ny volana jona ity zay anona ny fifalin'ny tompo amintsika ary ampahelezana antsika ny mofinaina. Ny mofinaina antsika anio dia ny Zakaria 9:4-10 ka hatramin'ny 7:10 perikiopa tamin'ny lahady lasa teo riavako. Zakaria 9:4-10 ka hatramin'ny 7:10 fakitsika amin'ny ran'i Jesosy. Fa izao lazaina Jehovah tompony maro toy ny sainako atonga loza aminareo tamin'ny nampahatezerany razanareo aho Jehovah tompony maro ka tsy naninona aho, dia ho toy izany koa no isainako aniso an Jerosalema sy ny taranaka Joda amin'izao andro zao, aza matahavotra ianareo. Izao ny zavatra ataonareo: samy miteny marina amin'ny namana avy ianareo, mitsara marina, eny mitsara tonga fiadanana ao ambavahadinareo, ary aza misy mieritreritra ao am-ponareo anisy ratsy ny namanareo ianareo, ary aza ty fianinany tsy to, fa izany rehetra zany no alako Jehovah. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala nandritra ity volana jona ity dia ny fihavanana ao amin'ny tompo no arolazaina hoe FDB zay nivozina tsara nao amin'izany raha manaraka ny mofinaina ianao, fa nandidina mandrakarivo zany fihavanana, fampihavanana antsika ao amin'ny tompo amintsika samitsika zany no nivozina nandritra ny volana jona zany, ny fifamelana, ny fandeferana, ny fahalemem-panahy, ny fanafoana tena sy ny sisa rehetra. Fa amin'ity Zakaria 9:4 ty rehefa malala dia misy lafin-javatra manokana indray zay asehon'ny tompo amintsika ao anatin'izany tokotaniny atao hoe fihavanana ao amin'ny tompo zao any. Dia izy manao hoe ny Zakaria zany amin'ny 5:20 hoe misy zavatra efatra takian'Andriamanitra amintsika, voalavorara ny fihavanana ao amin'ny tompo zany: fihavanany fiarahamonina, fihavanany mpianakavy, indrindra fihavanany ataontsika hoe mpitondra sy entina. Dia izao misy lafin-javatra efatra zany o Zakaria mpaminany, tadiavin'ny tompo amintsika. Ny roa voalohany tsy maintsy ataontsika, zany hoe ny roa voalohany dia ilay tena hataontsika mihitsy, zao no tsy maintsy ataonareo. Ny roa faharoa kosa dia ilay ilay zavatra tsy azontsika atao. Ny roa voalohany zany dia didy izay manondro ny tsy maintsy atao, ary ny roa faharoa kosa dia manao ny zavatra tsy atao. Ny roa voalohany inona ary ny atao? Voalohany dia izao izy: ny ataonareo mba hahatonga anareo ilamina tsara ny fihavananareo dia izao: aoka ianareo samy ilaza ny marina amin'ny namany avy. Ny faharoa ny ataonareo dia izao: aoka ho tsara ho marina ny fitsaranareo. Lazao ny marina amin'ny namanareo, ary faharoa tsarao araka ny marina ny zavatra rehetra. Zay ny ataonareo. Ity kosa ny tsy ataonareo indray: aza mieritreri-dratsy anisy ny namanareo, anisy ratsy ny namanareo, ary faharoa aza minina zavatra tsy marina. Raha tsonina zany dia tena mikasika ny fahamarinana no afatra Zakaria mpaminany eto. Tsy misy fampihavanana rehefa malala, fihavanana raha tsisy fahamarinana. Ny fahamarinana no antoka na simenitra mampisy ny antsoina hoe fihavanana na fampihavanana. Ary io ny tenenin'Andriamanitra manao hoe lazao ny marina. Misy fomba fiteny frantsay manao hoe toute vérité n'est pas bonne à dire, zany hoe tsy ny marina rehetra no filaza. Fa eto rehefa malala Zakaria mpaminany dia manao hoe dia marina dia tokony ho lazay, aza fenina ny marina, indrindra ny marina zay lazainy ny tenin'Andriamanitra dia lazao ny marina. Zay no tsy maintsy atao. Rindra tsara ny fihavanana ao amin'ny tompo raha toa ka eo zay filazana zay ataontsika hoe ny marina izay, tsy afenina ny marina, tsy gobonina ny marina, tsy amboamboarina ny marina, fa lazaina ny marina.
mafy ny marina zay ny ilana ny fitaren'ny fanamasana mafy ny filazana ny marina mafy a ny fanekena ny marina fa zao ry avako malala raha ao anatin'ny tokotaniny ataontsika hoe fivavahana kristianina de zao ny marina tsy tokony mampiady ny marina tsy tokony mampifandrafy raha tena ao am-po ny marina ao anatin'ilay fiarahamonina ny fikatsahana ny fihavanana marina fikatsahana ny fitiavan'andriamanitra de ny marina tsy tokony mampiady fa tokony mampiavana matoa mampiady ny marina de tsy tena marina izy zany na misy toe-po tsy te andrailay marina mazava ho azy de tonga ny ady fa ny foto-kevy-dehibe zay ambara amin'ny baiboly aloha zay momba ny fahamarinana de izy manao hoe ny marina no mamonjy ny olona ary io tenen'ny tompo a zay mahatonga ny Jesosy miteny zaho ny lalana sy fahamarinana za lay marina Jesosy Kristy lay marina ary izay no tiany ny tompo ojaitsika ry havako fa ny faharoa de zao ry havako izy manao hoe na inona dia ny fitsarana koa ataonao anatin'izany marina zany a aza mifampitsara vilana lay marina fa la endrim-pitsarana zay mety ho ahitantsika io ny hoe tsy eny amin'ny tribonaly iny anankiray io ihany tsika somatsatra miteny hoe fahamarinana de any amin'ny tribonaly ihany fa ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoko mitsara marina nareo de tsy lay hoe tsy fitsarana marina amin'ny tribonaly ihany io fa milafinjahatra maro samihafa mihitsy am'izay iainantsika io anatin'ny fiarahamonina amin'ny varotra tokony ho marina amin'ny fitantanana tokony ho marina fitantanana ny tontolo iainana tokony ho marina fitantanana ny hatramin'ny code de la route eny amin'ny arabe amin'ny zavatra maro samihafa tokony hoe tokony ho zavatra marina avokoa zany de tsy raha-raha-mpanjakana rery ny fitsarana miteny hoe marina eto de tsy raha-raha-mpanjakana mihitsy fa tena ihany fa raha mpiarahamonina ihany ko marina venao amin'ny fidiranao ampiasana marina venao amin'ny fialanao ampiasana marina venao ira fialanao marina tena voajanao ve ny hoe tokony hiasa adiny valo ianao za rehetra rehetra tsy ny hoe marina fa tsy hoe mitaky marina amin'ny hafa fa za tsy vonona anao ny marina tsy zay mihitsy ny marina tian'Andriamanitra atao ny marina tian'Andriamanitra atao tsy marina mitaky hoe ataovy ny marina fa za tsy ho marina rehefa ohatra ka ny olona ny tara fotoana de menimenina be a fa rehefa za ny tara fotoana de tsy maninona tsy zay le avako malala ohatra de ataony ampiasana amin'ny sivy fotoana de misy olona tara fotoana lava tonga mihitsy raha tsy amin'ny raiky ambin'ny folo ary miala adiny romelo taradiny telomelo tsy mpahamarinana zany ry avako amin'ny zavatra madinika zany ohatra itsika zany fa fantatro fa tsy natao hoe inony zany fa ilazana hoe ny atao hoe fitsarana marina de tsy hoe raharahana rafitra manokana ao anatin'ny fiarahamonina ihany fa raha mpino raha-pirenena mihitsy ny atao hoe marina manomboka any amin'ny zavatra zay iverintsika ho madinika mihitsy azy na ny atraminy hoe taxi be mitatotra anao hoe tokony miainga eto amin'ny teboka anankiray a izy ka tokony hitondra ny mpandena ny teboka anankiray b zay ny atao hoe marina fa tsy ajanony eo atenatena ny olona de miverina izy eo daholo nareo mialy de endrika tsy fahamarinana zany tsy voatery raha-mpanjakana iny fa raha-mpiarahamonina mihitsy na ny ataontsika hoe ny fandotontsika ny tontolo iainantsika endrika tsy fahamarinana zany zany rehefako malala itsika manao hoe miteny hoe aoka ho marina ianareo de tsy hoe marina hitaky amin'ny hafa ihany fa marina mitenako mihitsy koa marina mitenako mihitsy zay ny marina araky ny tenin'Andriamanitra tsy lay marina araky ny lalànany fiarahamonina iny hoe ka de tsy tratra aloka de marina an'io tsy zay ny marina amin'Andriamanitra mihitsy tsy tratra ianao nandeha sens interdit ianao fa tsy tratra ianao de toy ny marina fa eo anatren'Andriamanitra tsy marina ianao ka le marina zay eo anatren'Andriamanitra io asahany Zakaripa aminany eo akoho marina eo anatren'Andriamanitra mihitsy ianareo aza mamitaka ny tenanareo ary aza mamitaka n'Andriamanitra sanatria ny vava hoe tsy mahita Andriamanitra fa akoho marina zay le marina tadiavin'Andriamanitra eto ry havako fa ny farany avako marady manao hoe ozy manao hoe anka zao konge reto tsy ataonareo mihitsy reto a de zao aza mihevitra anisy ratsy ny namanareo ary aza minina zavatra tsy marina zavatra tsy tanteraka akory zavatra tsy nisy akory zavatra tsy marina akory nefa ininana hoe tena marina tena zao mihitsy tena azo kantoka tena ity mihitsy de tena minina mihitsy hoe tena marina zany zao tena marina fa ny tompo manao hoe aza manao an'izany aza manao an'izany zavatra tsy azonao antoka ho marina na mety ho marina milafiny anankiray eritreretina ho marina fa tsy marina zay mahatonga ny tompo teny aza mba minina zany mihitsy dia eto izy manao hoe aza koa zavatra tsy azonareo atao zany ary faharoa de zao tsy azo atao koa ny aza atao an'izany mihitsy ny hoe mieritreritra nisy ratsy ny namana
rehefa avy nampianatra ny marina zany ny tompo eto de zao manao hoe ny marina de tsy entina manisy ratsy ny namana tsy raha ohatra zany ka mna tena avokako mihitsy ny marina mba napitehako ny fiainan'iny olon'iny aleo avoaka ny marina mba izao eo indray lasa tsy mahamarina ny toute vérité ny ampabonadira satria raha ohatra ka avindray zao manao hoe tena aleo avoaka ny marina mba hanapitehana ny fiainan-dranina zany hoe lay toepondray zany eto izao tsy lay fahamarinana ny tiana tongavana tsy lay hoe filazana ny marina mba hampiavana ny tiana tongavana tsy filazana ny marina mba hampisy firindrano anatin'ny fiarahamonina ny tiana tongavana fa fikarohana ny marina raha saina azy ilazana azy marina tokoa ve zany mba hanapitehana ny fiainan'ny hafa misy vezandra zay tenen'ny tompo hoe tandremy tsara aza mietreritra ratsy eo amponareo manao hoe tena andraso avokako mihitsy androany ny marina fa zao momba n'iny zanakao iny zao momba n'iny vadinao iny zao momba n'io talenao io zao momba io mpiaramiasa aminao io zao momba io lampitondro anao io zao tsy zay le avako marina fa zava-dehibe ny marina fa zay ny ilana fahendrena zava-dehibe ny hoe marina sangy ozy ny tompo sotra masina de manazava ny avako milala manao hoe ny marina sy ny fitiavana tsy afa-misaraka zay mahatonga ny paoly manazava manao hoe aoka hanaraka ny marina amin'ny fitiavany anareo amin'ny fitiavana n'andriamanitra sy ny fitiavana namana ny fahamarinana tsy ampiasainao tsy fitaovany eo ampelantanany fakahalana ny fahamarinana fa fitaovany eo ampelantanany fitiavana ny fahamarinana tsy fitaovany eo ampelantanany fakahalana ny fahamarinana satria ny fakahalana satana ny eo ambadika fahamarinana ao ambadika andriamanitra no zany tsy miaraka reo fa raha ohatra ka manao hoe loranga de aseony mangarahara rehetra eto anivony ity le ao ambadika le mangarahara nefany tsy hoe fitiavana fa fanapitehana fiainan'olona na fanapitehana marina fa zava-dehibe le marina fa am'izay fotoana zay tsy fiasan'andriamanitra ianao fa fiasan'ilay ratsy ary misy zany nosohatra masina fiasan'ilay ratsy ianao mba de raha zay le hoe satana mampiasa ny satana ihany ampiasain'le ratsy ianao mba hanala baraka n'lay ratsy namanao ihany satria satana ny mpanala baraka de ianao zany ampiasain'lay ratsy mba hanala baraka lay ratsy anankiray zay dika zany tsy fiasan'andriamanitra fa fiasan'lay ratsy ianao ny vokatra mety mibaribary ny marina de eny tokoa fa zao fiasana izy ny zavatra rehetra miara-miasa asoa rehefa avy eo andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra fa izao rehefa ko malala mila mametra-panontaniana isika hoe inona ny manosika atsika amin'ny lafiny zavatra inona no ataontsika hoe finiavana manosika atsika anao zany eto ary avako malala de mampianatra atsika hoeny tsara ny soratra masina mahafinaritra ny baiboly ry avako ny baiboly tena boky mpahendrena boky mpinoana boky mpitiavana boky mampianatra atsika hitondra tena tsara ary ny fanan'andriamanitra ihany no mitarika atsika amin'ny zavatra rehetra ny finoana manosika atsika avita zavatra de eto ara ny soatra masina de mampianatra atsika manao hoe zao mandehana ataoviny marina amin'ny zavatra rehetra zay ataonao lazao ny marina fa izao nefa zay marina zay de atanterahinao amin'ny fitiavana n'andriamanitra amin'ny fitiavana ny namanao zay no andehananao fa avaksika tombo soranao zay ny amin'ny teninao zay mampianatra anay araka ny afa-tsy Zakaria mpaminany olo-kendry ho tia fihavanana ao anatin'ny fiarahamonina ho tia ny marina ary manaraka ny marina amin'ny fitiavana fiasan'ny fahamarinana ka mahatonga ny fahamarinana ho hita sy miariary eo amin'ny tenanay sy eo amin'ny fiainanay ka manomboka eo aminay ny fanajany zany manjary iainan'ny fiarahamonina ary mitondra fitiavana de taio ny firerenay tompo mba hanjakan'ny fahamarinana zay ampisy fihavanana sy fifankatiavana mampianaranay mba ahay ampiasa zany fahamarinana zany ao anatin'ny fifanomezam-boninahitra sy ny fanajana ary mampianaranay mba hitoetra mandrakariva amin'ny fitiavanao na inona lalana sy toerana hitondranao anay de taio ny tokantrano sy ray avy Jesoa mba ho tokantrano itoeran'ny fahamarinana izay mampiavana itoeran'ny fihavanana ao anatin'ny fahamarinana de manambinanay ary ity herinandro zay mifarana an'io ity dia isorana ianao ny zavatra rehetra zay nomenao anay nitakatry ny sainay tsy takatry ny sainay kanefa nisy nomenao anay isorana ianao reny Andriamanitra ray zanaka fanahy masina anaranao Jesoa amen.